Vao mody masoandro, aizina no manjaka amin'ireo lalankely eto amin'ity fokontany ity. Efa ho roa herinandro izay no maty avokoa ny jiro amin'ireo andrin-jiro ny Jirama eto Manarantsoatsinanana. Hatramin'ny androany tsy mbola vaovany olana. Ny jiro ety amin'ny fokontany izany izao dia tapitra maty daholo mihitsy ny ampola. Teo amin'ny roa herinandro teo izao izay. Tena problème be mihitsy satria ety aminay be mpiasa mody amin'ny alina. Tena niditra elakelatra anao indraindray matahotra rehefa tsy sendran'ilay sécurité mivoaka ary. Nanjary niteraka fitaintainana ho an'ireo mponina eto, indrindra ireo mpivarotra sy ireo mpody arivo izany tranga izany. Fatako hoe ahoana fa maty ho azy fotsiny amin'ny arivo. Efa elaela mihitsy izay maty tety saiko fa tsisy Jirama mijery mihitsy. Manao ahoana nefa ny fandriam-pahalemana mampitaintaina, lasa mampitaintaina ve izay ianao zao mpivarotra? Ele ty masika mihitsy ny mpanendaka sy ny samy rehetrarehetra ireny dia tokony ilana fijerevana ilay izy. Vao tsy elakory izay, teto amin'ity fokontany ity no nanarian'olona tsy fantatra fatin-jaza iray hita ho novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina.